mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanameravantsika rehefa malalatra hatry ty alaky fahavalo roapolo ny volana desambra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky Isaia ampaminany Isaia toko valo amby roapolo toko fasivy Isaia toko fasivy andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Isaia toko fasivy andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina latsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe. Izay mitoetra tany aloky ny fahafatesana no hiposahany mazava. Hamaronao ity firenena ity ary ampitomboinao ny hafaliany. Ny faly ao anatrehany sy tahaka ny hafaliana amin'ny fararano, ary tahaka ny fifalian'ny olona raha mizara-babo. Fa ny bao fitondranetany sy ny tsorakazo ny kapohana ny lamosiny, izay tsorakazo ny mpampiasa azy dia tapahinao tahaka ny tamin'ny andro nambelezana ny Midiana. Fa ny kiraro ny mitratrevatreva fandeha eo amin'ny firakoraky ny ady sy ny fitafiana miosindra dia samy hodorana eny ho kitay atofoka amin'ny afo zany. Fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy no omenantsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany dia atao hoe mahagaga mpanolontsain'Andriamanitra mahery. Rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana. Ny androsoan'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanapahataperana ho amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakana, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay ny fahasari-piarin'i Jehovah tompony maro no ahatanteraka izany. Dia masony manamasinana ny fahamarinana tenao. Amen. Andiny voalohany, ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe. Izay mitoetra amin'ny tany aloky ny fahafatesana dia hiposahany mazava. Telo lalana ny teolojian'i Jaona, ny teolojian'i Isaia ampaminany eto momba ny mazava ny fahazavana. Jesosy ao amin'ny filazan'ny tsaramaso naraka ny Jaona no nitondroina ho mazava fahazavana zao tontolo zao. Ary hitantsika miteny fampidirana ny filazan'ny tsaramaso naraka ny Jaona ilay andinjoatra masina manao hoe fa ny mazava namirapiratra tao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Eto kosa Isaia ampaminany dia manome fanazavana manokana momba ny mazava. Misy manao hoe amin'izany andro zany na tonga ny andro dia izay olona mandeha amin'ny maizina dia ahita mazava izy. Ary izay eo amin'ny aloky ny fahafatesana no hiposahany mazava. Havana, inona moa no mahatonga ny boky Isaia ampaminany na filazan'ny tsaramaso ny Jaona manome toerana ny mazava hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny hoe manome toerana ny mazava, mampitahy an'Andriamanitra amin'ny mazava, mampitahy fiaina kristianina amin'ny fahazavana. Fa inona no anjara toeran'ny mazava raha ohatra ka ampiarina amin'ny lafiny fiainana isan'andro? Voalohany dia eto amin'ity fehezanteny ity dia zavatra tsy misy fisalasalana mihitsy, tsy misy fanavahana mihitsy, fa na iza olombelona dia samy ahita ny mazava izy, ny olona rehetra. Ary na iza olombelona ao amin'ny aloky ny fahafatesana dia hiposahany mazava izy. Inona ny dikan'izany ry havako? Eo zany dia fantatsika tsara fa ny mazava, ny voalohany indrindra anjara asan'ny mazava eo amin'ny fiaina kristianina dia ny mazava na amin'ny fiainan'ny olombelona, ny fahazavana dia manampy ny olona ahafahany mamantatra ny manodidina azy. Ny mazava no manampy antsika ahafahantsika manavaka ny hoe izao ty zavatra ty na inona ny dikan'ity zavatra ty. Ny mazava no ahafahantsika mamantatra ny lalana amin'ny tsy lalana, manavaka ny fihinana amin'ny tsy fihinana, manavaka ny olona amin'ny zavaboary hafa. Ny mazava zany dia ilaitsika
mba hahatonga atsika afaka manavaka. Tsy ny mazava akory no manome fanazavana manome mampahafantatra atsika hoe ity zao na izao, fa ny mazava kosa dia ahafahantsika manavaka, zany hoe lay zavatra le fahalalana efa anatin'izay tsika, fa rehefa asio lay mazava de fantatsika hoe hay ve ity lalana fa tsy ohatra totobato ohatra na tahaka zany. Ary dia izay sary zay no asehony Isaia mpaminany manao hoe ny olona rehetra dia samy reo mandeha ao amin'ny maizina de samy ahita an'io mazava io. Toy ny milaza fa Jesosy Kristy tompo dia tsy manavaka na iza na iza. Jesosy Kristy tompo dia tonga ho an'ny olona rehetra, fahazavana ho an'ny olona rehetra, tsy fahazavana ho an'ny mpino ihany fa fahazavana izao tontolo zao Jesosy. Ny olona rehetra de samy ahita any Jesosy. Ary zay ny dikan'ny Krismasy. Ny olona rehetra maneran-tany de mahafantatra fa misy ny Krismasy. Efa nandritra ny taonjato maro de mahafantatra fa misy ny Krismasy. Ny olona Isaia mpaminany ao tsy hoe mandray ny olona sa tsy mandray, tsy zay loatra. Fa ny olona Isaia mpaminany de mampahafantatra ny mpino izy fa tsy maintsy tonga ny mazava. Ary io mazava io dia apahafantatra ny olona ny lalany, apahafantatra ny olona ny tenany, apahafantatra ny olona ny izay tokony ataony sy zay anavahany zay rehetra mety manodidina azy. Afako isan'ny tenin'ny Jesosy no hoe ny fahotana de mahajamba. Jamba ny fahotana, na lazainko hoe andevo ny fahotana. Ny fahotana de mahatonga ny olona tsy mahay manavaka. Ny fahotana de mahajamba, mahatonga ny olona tsy mahay manavaka. Ny fahotana koa de oharina amin'ny aizina, mahatonga ny olona tsy mahay manavaka. Ino moa le hoe tsy mahay manavaka? Zany hoe manjavozavo amin'ny olona na ny momba an'Andriamanitra. Ataon'ny olona ahoana moa ny fanaony tsara rehefa maizina aminy ny tsara. No hay maiziny ny fahotana ny olombelona. Ka ny maro de zao eto ambonin'ny tany, eto amin'izao tontolo zao, mahita ny mazava fa tsy mandeha araka ny mazava. Ary ampahafantariny Krismasy fa Jesosy lay mazava. Hitatsika am'izao taonjato enatsika zao fa betsaka ny olona manamary-teny. Efa fahotana hita am-poko, hita am-pirenena, efa fahotana fantatry zao tontolo zao fa fahotana nandritry ny 2000 taona ny teneny no ambarany soratra masina fa hoe fahotana, de am'izao andro ankehitriny zao lazaina indray hoe tsy fahotana. Zavatra ratsy nandritra ny 1000 taona ny nanam-pahafantarana sy ny tezana azy, de am'izao andro antsika zao lazaina fa tsy ratsy indray fa tsara. Zany hoe betsaka no toe-javatra tahaka zany, zavatra ambarany soratra masina fa ratsy dia misy mampianatra amin'ny tsy ratsy zany iny fa tsara, na ohatr'izao ihany mamparatsy an'iny fa miankina amin'ny olona io. Tsy misy hoe miankina amin'ny olona io na amin'ny fotoana ohatr'izao ny ratsy, fa rehefa ratsy de ratsy. Ary izay toe-javatra mahatonga ny olona tsy mahay manavaka ny tsara izay dia satria tsy ao aminy ny mazava. Satria tsy ao aminy ny mazava, na ny marimarina kokoa, tsy hitantsony ilay mazava. Faharoa zany ny mazava tsy hoe manampy atsika ihany, ahafantatra ny hoe ity ny tsara, ity ny ratsy, ity mety, ity ny tsy mety. Fa ny mazava de mampandray andraikitra atsika hanao lay tsara. Tsy ny mazava akory no manao ny zavatra rehetra, fa isika no manao ny zavatra rehetra. Tsy ny mazava no manao ny tsara, tsy ny mazava mampirisy atsika hanao asa soa, fa ny mazava mampahafantatra atsika tsotra fotsiny zao hoe izao ny tokony atao. Ny mazava zany de mandrisika atsika hanao zavatra. Ary izay no mahatonga ny Jesosy misaotra masina mihitsy omona i Paoly ara ny teniny hoe zanaky ny mazava, dia ambara manao hoe mandehana raha mbola manana mazava, miasa teny mbola fotoan'andro, mbola andro fanaovana, mbola fotoanan'ny andro fa tsy tonga ny alina. Zany hoe ny mazava dia mandrisika atsika hiasa. Ny Krismasy rehefa malala dia ambarany faminaniana Isaia eto fa fahatongavan'ny mazava. Ao amin'i Jesosy no ahafantaratsika
ny tenatsika. Ao am Jesoa no ahafantaranao ny tenanao sy ahafantaranao ny namanao, ahafantaranao ny tokony atao. Io anankiray zay andro dimy tamin'ny ataontsika hoe fanitsim-pivavahana dia misy ny antsoina hoe solus Kristus. Ny antsoina hoe solus Kristus ireo rain'ny mpivavahana de hoe Jesoa Kristy rery ihany na Kristy rery ihany. Ny hoe Kristy rery ihany tahaka ny hoe soatra masina rery ihany, ny finoana rery ihany, ny fahasoavana rery ihany, de tahaka zay koa ny solus Kristus zany hoe Jesoa Kristy rery ihany. Raha toa ka miteny ny mpanitsivana hoe Jesoa Kristy rery ihany de tsy amy lafiny hoe manelanelana atsika amin'Andriamanitra ihany, fa tena amy lafiny hoe ahafantaratsika mihitsy ny zavatra rehetra. Ao am Jesoa no hamantaratsika ny zavatra rehetra. Inona ny zavatra rehetra? Ny tenanao voalohany indrindra, zay mahay anao voalohany faharoa zany fantatrao hoe izy ianao. Ao am Jesoa no hamantaranao ny tenanao, ao am Jesoa no hamantaranao ny namanao. Ary Paoly efa nytenen'io manao hoe ninitsy mahafantatra zavatra hafa eo aminareo afa-tsy Jesoa Kristy voaomby tao amin'ny hazo-fijaliana, zay le solus Kristus, zay le hoe ao am Jesoa ny tena hafantaranao ny namanao. Raha tsy ao am Jesoa no hamantaranao ny namanao de zao mety ho hitsakitsahanao izy, vononao izy, ankahalainao izy, ampaninao izy, na mety mifanohitra am'izany ndray ary indraindrainao fahatany izy, na topoinao fahatany izy, sy ny sisa rehetra. Zany hoe ao am Jesoa no hamantaranao ny zavatra rehetra, satria Jesoa naharina ny zavatra rehetra. Raha tamin'ny alalan'i Jesoa naharina ny zavatra rehetra de ao am Jesoa no hamantaranao ny zavatra rehetra, satria Jesoa naharina ny zavatra rehetra. Ho jaona toko voalohany. No zany dia ny Krismasy zany tiavako malala de manazava amitsika fa efa tonga ilay mazava, efa tonga ilay Jesoa. Ka raiso ilay Jesoa, mpanjiny le Jesoa, aza mijanona ao anatin'ny haizan'ny fahotana, aza mijanona ao anatin'ny haizan'ny fahazarana, aza manao hoe vitako ty, haiko ty, tsy mila na inona na inona, tsy manaraka na inona na inona, aza mieritreritra zany fa fakapanahy zany, zavatra mampienjery zany, mampirehere zany, tsy maharitra zany, fa izao Jesoa lay mazava mpanjiny. Fa ny faharoa de zao, efa tonga koa ny Krismasy de mahatonga atsika afaka miasa. Mahatonga atsika ny Krismasy dia fahatongavan'ny Krismasy de manome rispo ny kristianina hiasa, satria tonga ny mazava. Rehefa tonga ny mazava de miasa ny olona, miasa ny mazoto, miasa ny olom-banona, miasa ny olon-kendry. Fa ny adala, ny voafatotra, ireny no tsy miasana eo aza ny mazava. Fa satria tsika zanaky ny mazava, dia hoy ny boky Isaia mpaminany manao hoe efa tonga ny mazava, de zao ny olona ao amin'ny maiza dia mahita mazava, zany hoe miasa izy. Anankiray tiavako malala zay mampiavaka mihitsy ny kristianina ny atao hoe fanaovana ny asa. Raha miteny tsika hoe asa dia tsy ny asa ratsy akory, fa ny asa tsara. Raha miteny tsika hoe asa tsara de lay asa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ankoatran'ilay fanaovanao ny asanao andavanandro de eo ny fanompony, zay le hoe asa izay asain'ny tompo ataotsika, asan'ny mazava. Miavako raha toa ka tsapatsika fa mandalo ny fotoana de mandalo ny mazava, zany hoe mandalo ny fotoana ahafahatsika manao zavatra, tsy amin'ny fotoana rehetra akory. De hoy Paoly eo amin'ny tractation'ny Efesianina, araraoty ny andro azo anaova-tsoa. Araraoty de mbola eo ny mazava, de mbola fantatrao le lalana tokony ho aleha, de mbola fantatrao ny tenanao hoe ty ny fanomezam-pahasoavako. Am'izao taona amin'ny faran'izao rehavako malala de engany anana toe-tsaina mahay manavaky ianao, ka tsy ho badoiny izao tontolo zao amin'ny tsy marina lazainy marina, amin'ny fahotana lazainy ho marina, amin'ny fahalitoana lazainy ho fahamasinana. Engany ho takatrao fa ao am Jesoa ihany no hamantaranao ny zavatra rehetra, ary ao am Jesoa no mameno rispo hanao ny tsara sy hiasa. Afaka engany isan'izay mahay manararotra ny fotoana ianao am'izao taona vao manompoka izao indray miasa, manompo amin'ny fitiavana, mizara fifaliana, ary manararotra ny ahafahana mampiasa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra. Mivavaky sika. Tompo ao misaotra anao noho ny amin'ny tokony menao, fa tsy mamely anay ao anatin'ny maizina ianao, tsy mamely anay raparapa ao anatin'ny maizina, na ao anatin'ny fahotana, na ao anatin'ny fahabadona,
fa manolotra fahazavana sy manome fahazavana ao anay de Jesosy zanakao. Ny raha hainao zanako malalanao mahatonga fahazavana sy ny taridalana anay ety amin'ity tany fandalovanay ity. Ao amin'ny zanakao ihany no ahafantaranay ny marina araka ny teniny raha teo anao izo ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Misaotra tompo ao ny amin'ny krismasy, misaotra noho namomezanao ny zanakao ho fahazavana ho an'ny fiainanay. Misaotra koa tompo ao fa manome toky anay ianao, fa mamena hery ahafahanay miasa. Ny fahazavana ao Andriamanitra, ny fahazavan'i Jesosy zanakao dia hangovo hery hoentinay miasa, hangovo hoentinay mitoro vavolombelona, hangovo hoentinay manompo anao sy manao ny tsara ho an'ny namanay. De tehirizy tompo amin'izao taona madiva hifaran'izao, ataovy mahay mandiny tena mantatra, ny tenanay mamantatra, ny miandry anay ao anatin'ny fanetretena. Vavaka zay tompo an'ny firenenay. Meteza tompo hampamiratra ny mazava, meteza tompo ho malemy fanahy aminay, mandefera aminay tompo, ka meteza amanga ny tanindrazanay, amanga ny mpiray tanindrazana anay, amanga ny malagasy manontolo mba ho hitanay ny fahazavanao, hirsonay amin'ny asa tsara, hirsonay amin'ny fanomponanao. Vavak'izay tompo ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny isa tokantrano, ho an'ny tompona andraikitra isa tsokajiny, ataovy mahita ny fahazavanao izy rehefa io tompo aza ila. Vavak'izay tompo amin'izao vanim-potoana faraparany amin'ny taona izao, ampianazo zay tompo mba hianaiky anao, hiametraka ny fiainanay eo am-pelatananao. De amin'ny namantsika Kristy mpamonjy novanay zany vavaka izany, ary ametrahanay ny fiainanay. Amen.